radio. Zilizoni fitia wako matao chausa lavino kaliwiza na amisa tikwi wai nantana wanila bel singing cheese swai tazama sisa zwata tikwi wai nantana wanila bel bingwa fais fanatina tikwi wai nantana wanila bel singing cheese swai tazama sisa zwata tikwi wai nantana wanila bel bingwa fais fanatina away From my dear on me found out to Butisha from Gochano. From my dear me found out to Butisha from Gochano. Sisi Carano, Piracano, Tijuana, QTI, Malala, Quapara. Sisitara, Miochano, Yasunai, Nitano, Alarisha, Pire, Namilano, Finway, Sisitara, Miochano, Yasunai, Nitano. Like a child, baby, Sinuba, Umali, Siyandiwali, Majakita. Della nasi fiainana, tu chiaro so, ballano, ci sia fa conciano, fa cucina da tona, fa la giovane puta, Piracano, mi fu, e ti giovani chiuti. Balana Quapana, Sisinitara, Miochano, Nazunai, Nitano, Lalicciano, Pireri, Danilano, Finway, Sisinitara, Miochano, Nazunai, Nitano, Lalicciano, Pireri, Danilano, Finway.
tsara mihoatra anao, miazonay ny tananao, lalavitrao ampirery mianilanao. Tsisy ny tsara mihoatra anao, miazonay ny tananao, lalavitrao ampirery mianilanao. Ie, marina ny tenin'ny Joseph Dafy amin'ny hoe tsisy karaha anao ary tena marina zany zay mahatokany hoe mahafinaritra mijery tanora mihira sy miderany amin'ny alalan'ny hira, ilay nahary na Andriamanitra nanahary amin'izao tontolo izao, ary ho an'ny mino moa dia misy izy io ary ho an'ny tsy mino dia takizay ihany koa hoe tsisy ny tsy mino zany dia tsy misy ny tsy mino an'izany hoe misy ilay Andriamanitra zany. Ho raisitsika hevi-dehibe amin'ny tantasika ho ataotsika satria izay ny antony nandefasana an'izay hira izay amin'ilay hoe tsisy tsara karaha anao zany na hoe tsisy karaha anao. Le karaha manko ohatrany hoe tahaka, izay ny dikany hoe tsisy tahaka anao, na hoe io lazainy hoe tsisy karaha anao io zany mandray teny roa manko le hirany zany, sady miteny amin'ny fitenim-paritra izy amin'ny faritra avaratry ny nosy iny no tena manao an'izay le karaha zay, karaha anao zay, izay teneniko hoe tahaka ny dikan'izay. Tsisy tsara tahaka anao izy fa raha lavitra anao mandrery. Ny tiany tenenina eto dia Andriamanitra no tenenina eto, ary ilay tompo mpanorona sy mitaha amin'ny vahoakany, tsy voatery hoe ny kristianina ihany fa ny izay olona manan'aina rehetra dia tahin'Andriamanitra daholo, ary ain'Andriamanitra ny mitantana ny momba azy sy ny hoaviny rehetra zany, ary samy manana ny hoaviny tokoa moa ny olona rehetra. Fa androantsika zany dia hiresaka ankoatran'ny tantasika io zany dia hiresaka momba ny lavanitsika, resaka ny ambiance ny bonnes affaires générale zany sur le plan global ao anatin'ny firenena malagasy zany, mety hiainga hatrany amin'ny vanitsika, mandalo any amin'ny letsia, dia miresadresaka ny travaux publics eo dia ho tonga any amin'ny fivarotana automobile, dia hatrany amin'ny resaka transitaire, douane, impôt, vola hatrany amin'ny Assemblée nationale sy ny Sénat, manaovantsika survol daholo zany. Dia fahatelontsika hiresaka momba ny any atsimo, satria raha mitenitsika zany hoe Andry Rajoelina mba hajanony le bling sy le blabla, fa nahavita trano mivoaka indray manko ny makety amin'ny analogue zany, any amin'ny ity izy teo salon de l'immobilier na tsy haiko izy iny dia mivoaka indray ny makety, ary raha misy gouvernemanta zany spécialiste amina makety dia ny gouvernementan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tena spécialiste amin'izany. Ny zavatra andrasako amin'ny Andry Rajoelina fotsiny dia iny manomboka ny asa momba ny métro ka mandavaka any ambanin'ny ranonanosy any dia any ambany any dia mipoitra ny vato na mipoitra any Ambohimanarina, misy gare eny Ambohimanarina, dia misy gare eny Ambondimita, dia misy gare eny Vato, tonga eny amin'ny aéroport ny Vato ny olona zany. Izay no tena andrasako amin'ny Andry Rajoelina, fa raha mbola makety io tsy mino an'io intsony ny malagasy, ary izay voafitaka izany ihany no voafitaka, satria
alefa le manao viabilisation an'le tany ahafahana angalana ny titre an'le tany sy ny karazany fotsiny. Hidirantsika ny rehefa avy eo. Fa hiresaka an'ity le tsisy karahanao ty tsika, fa tsy atao anatiny le mialatsiny zany Joseph Dafy ovaiko le izy hoe tsy le Andriamanitra indray no resahana eto fa ilay Madagasikara. Ilay Madagasikara satria Madagasikara zany zao de tena miaina ao anatin'ny famaizinana tanteraka ary miaina ao anatin'ny tsy fahamarinana tanteraka. Ianao moa de manao an'le hira ao anatin'ny tolonkiranao hoe fahazavana sy fahamarinana, milaza an'izany koa ianao ary tsy misy tena mihoatra anao raha lavitra anao dia irery hoy ianao amin'le aninanao. Averiko kely fotsiny le izy eto amin'le faraparana eto mba ahafahan'ny olona mifantoka tsara ao anatin'le tonony. Aza miala dahoray. Sisili tsara mihoatra anao, miazonay ny tananao, lalavitrao aminy. Zay. Imaginetsika zany hoe Madagasikara no resahany Joseph Dafy eto fa mazava ho azy fa Andriamanitra no resahany. Kanefa na izany zany io Madagasikara io zany dia ohatran'ny Andriamanitra mihitsy. Tsy mampidary zavaboarin'Andriamanitra io mafy be ny apelan'io tany io zany maro ny malagasy tena te hivoaka sy te hiala ao Madagasikara noho ny ambiance générale ao zany tena maro, tena molamola mihitsy zany hoe mandeha aty Andafy aty zany. Ary rehefa mola zany de tonga aty Andafy aty zany de mitady vola, manao zay mahapetipety ny fiainana, de rehefa manomboka metimety am'izay de tena mola mihitsy. Hitanareo zany hoe mola zany manko le hoe tena ngoma zany, tena mahola hoy zay any amin'ny Sakalava any Majunga, mahola. Ngoma hoy zareo any an'inona izy teo, sady avaratra daholo zany na ngoma na mahola zany fa ny any atsimo moa tsy haiko fa raha misy mahay ny any atsimo de mba lalaka hoeto ry Rahery hoe inona ny dikany mahola any atsimo. Fa tena hoe tena anao zany tena hoe ngoma mihitsy anao, malahelo Madagasikara anao io zany ianao. Tena mafy be le apel an'le firenena ary misy an'le fitenenana zay moa rehefa misotro ny rano manangarizy ianao na vazaha de tena tadidiko nisy mpampianatra anay zay hoe Madame Pahin, tena vazaha izy io ary rehefa tena nanambita an'izay zany nampianaran'izany prof zany, prof de science naturelle zany, de rehefa tena hoe ody izy zany affecté miverina taty Andafy, tena nitomany le ramatoa, tena nitomany izy, tena zaho ozy izy betsaka amin'ny firenena nandehanako fa tsy foko izy ary tsy te hiala eto Madagasikara mihitsy. Tomany izy ninvité tao Blanche Neige tao zay mpianany zany, zay moa zany le mpianatra tao amin'ny classe major, de iny no tena tiany zany le TDU tam'izany de ninvité zay tomany le ramatoa, nanao discours izy tomany, izy indray nitambatambazana nefa zay koa avy eo zany lasa nalahelo koa ny tomany koa rehefa nahita anazy hoe lasa kotokoa Madame Pahin. Madame Pahin asa zay mba mpianatra zay raha nahatsiaro azy fa tany amin'ny taona 20 tany, telo amby 20 tany izy niala tany Madagasikara, affecté noditra aty Andafy ary tena nitomany izy tam'izay. Ahoana ny fiteny azy any atsimo? Maniny. Yeah. Ok, merci l'idée d'une émission en direct et comment avec Monsieur Fleury et Mkiadza Arfid. Ces deux derniers sont sur ABC FM
Marina ny ianao be manomezatsoa ary ny zavatra tsy fantatrao ny dia hiafidany hoe ampanetrehatena ny teneniko anao ary azonao atao anontaniana an'izany izy a. Hiafidy dia anisan'ny zandry notezaiko ary anisan'ny zandry ny formeko ihany koa hoe jangobo. Jangobo ary Amorondava ary. Ary anisan'ny tanora tena hoe nitezaina zany. Efa ela zay angambany efa presque 30 taona mahery zay sy Hiafidy mifankalala. Ary non, même 40 ans mahery satria tany amin'ny taona 1978 tany zay no mifankalala voalohany a. Ka raha 78 zany 32 ans zany. Non, 42 ans. 12 taona mahery no nahafantarako an'i Hiafidy a. Ary araky ny lazaiko anao zany hoe anisan'ny taizako izy a. Ohatran'ndray Andry Rajoelina, ohatran'ry Rady Rafaarimanana. Maromaro zalahy, zay no tena marina. Isaoran'Andriamanitra moa zany fa samy tafita daholo izy, fa tao ny tafita amin'ny fanambakana olona, tao ny tafita miady amin'ny fiainana ampamarinana. Fa iverenako le izy jangobo, tena jangobo mihitsy ianao ary manina an'le firenena nevinao ary tsy za rery no manana an'izany ressenti zany, fa tena le malagasy en majorité mihitsy. Misy zao fianakaviana zany aty zao, misy madama zay miara-miasa amiko ato. Tena mbola kely izy no tonga taty Frantsa ary tsisy havany intsony any Madagasikara. Misy rahalahy zay dokotera, tsisy havany intsony ary tsisy fianakaviana intsony any Madagasikara. Fa hoareo olona. Raha vao misy zavatra manjo an'le Madagasikara dia tena marary ireo olona. Ary tsy ireo ihany. Zay no mampatonga ny akama matanjaka sy mafy satria tena votom-pitiavana ary tena tia an'le fireneny sy le vahoaka. Makarary an'le tena, za manko tsy miteny an'le diaspora intsony fa galy voatehy le terme hoe diaspora. Nentin-dalàna anaovana politika izy io dia lasa simba daholo, lasa tsy manana ny tokony ny valeur intrinsèque zany le hoe diaspora, fa lasa galy voatehy le anarana dia lasa simba fa miala tsiny raha raisiko amin'le hoe akama. Ao anatin'le réseau an'le akama zany na mondial na international, ny zavatra trapako dia le appel. Inona mesy tsy indray mandeha ianao anatin'ny ray andro. Tao anatin'ny atao hoe 2 taona zay a. Aoriana kely eo manko tsika hanao fety any amin'ny 15 décembre any tsika hanao fety feno 2 taona ny fandaharana ino izy teo Saia Ndao. Ny tena marina tany amin'ny 15 octobre tsika tokony nanao azy, fa no ity confinement totoy ity dia mifampitotoy ohatran'izao dia nalaoko nanapa-kevitra mihitsy any amin'ny 15 décembre tsika manao azy. Dia mafy mihitsy le appel, tsy misy na andro ray ka tsy miantso le malagasy manontany tena ory ny fo Monsieur Fleury, ory ny fo bainina, marary ny fo bainina, inona no tokony atao ramose, inona no tokony atao président. Tena mba tarito mafimafy président fa tena ianao zao no miteny ao ary ianao no tena atahoran'ireo olona ireo. Tena teneny mafy président. Zany hoe tena ianao nefa rehefa jerenao le olona mandeha ny fivoriana zany, ohatra zany mandeha ny fivoriana tena hoe tamin'ny andro nisy fivoriana zany na tamin'le 12 septembre zany. Dia za fananiko mihitsy zany aloha mijery an'le rehefa vita ny kabary, échange de kabary sy ny karazany teo zany dia mivadika taty amin'ny parking ny tomobile aloha manjatony tamin'izay. Fa tena jereko zany ny tomobile reto, tena hoe Mercedes, Porsche, DS, Crossback sy ny karazany reny, BMW X5 sy ny karazany, tsisy tena hoe zany 306 zany raha ohatrany tsy nisy tao zany 5008,
2008 le vaovao ohatrohatrany daholo zany. Ary ianao tsy na maka ny coordonnées olona de miresaka am'le olona koa hoe ahoana zao sy manao échange zany. Manana ny maizy azy daholo le olona ary manana ny sehatra misy azy eo amin'ny toerana fiasany, donc tsisy antony intsony tokony hananany hoe hiasa saina ho an'izany Madagasikara zany ka hieritseritra hoe ary zay no tena mahafinaritra mihitsy satria ao anatin'le groupy surtout le 12 septembre zay dia vitsivitsy ny mieritseritra an'izany hoe hanampy amin'ny Madagasikara dia hanana tanjona politika. Ao ary ny sasany tena miteny mihitsy hoe zay Monsieur Fleury tena tsy le tanjona politika loatra no tena mamaky anay fa tena ny ametraka an'izany atao hoe Madagasikara mandeha any amin'ny lalan'ny fivoarana sy mifandrosoana. Zay no nahatonga an'le affection associatisme nahatonga namoronana an'le hoe akama sy le akama mako de midikany ami promada zany hoe amical pour la prospérité de Madagascar. Amical pour la prospérité de Madagascar. Azafady zay natao hoe ami promada ary ny dikany amin'ny teny gasy de hoe akama ampandroso. Zay le mahatonga izy misy antso ampandroso amin'ny Madagasikara. Le ma zany Madagasikara de le HA ampandroso. De le pro zany prospérité. Zay le izy zany ary lasa ohatrany hoe karazana certes au début zany ça a été créé par des gens qui ont partagé mes points de vue sy ny karazana fa lasa nisy le affecte zany rehefa le mifankahita de nisy koa le sympathie rapide be le zavatra mitranga de tafatsangana amin'le tonga amin'le famoronana zay hoe le raha namana anankiray zay moa zany no namorona an'le ami promada fa ny efa akama foana hatrany amin'ny voalohany zany de tonga de ohatran'ny mifandray le izy ary tena napagaga le symbiose n'izy hoe ami promada de akama ny dikany amin'ny teny malagasy tena tonga de mifandray ary io zany tsisy hoe ny ami promada ny aloha na ny akama ny taloha fa tonga de mifandray le izy ary club ray ireo mouvement ray ka zany hoe raha ohatra zany ianao hiditra ao anatin'io resaka akama io ka tsy tianao ny firenenao, tsy tianao ny malagasy mpahay tanindrazana aminao de aza miditra akory. Tsy ilaina akory miditra satria tena ireo olona ireo tena votom-pitiavana ary mahasamandany fotoana, mahasamandany arena, mahasamandany vola ho an'izany atao hoe firenena zany, ho an'izany atao hoe Madagasikara zany. Makarary an'ireo olona ireo mihitsy ny mahazo an'io firenena io amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany akamo zany ianao, ao anatin'izany ami promada zany ianao de mifanena amin'ny olona mbola tsy hitanao tamina fivoriana taiza teto Frantsa ary mampitola gaga ianao hoe hay ve reto malagasy reto misy mpitsara, gaga ianao hoe hay ve reto malagasy reto misy miasa any amin'ny aleo tsy teneniko, gaga ianao hoe tanora mbola voavatombatona, expert comptable, rangahy expert comptable auditeur amin'ireny big 5 no sa big eny big 5 zay ny filaza azy reto le anankidimy matanjaka ramatoko expert comptable indépendante raha zay fiteny azy satria vehivavy indépendante satria vehivavy izy fa raha lay mety de indépendant. Tena maro misasa ny mpampianatra any amin'ny grandes écoles sy ny karazan'ireny ary tsy tena hoe tamy voalohany ny mijery anao zay Monsieur Fleury de hoe izy ary ty bandy masasa amiteniteny ty fa rehefa nanaraka de tena mitovy le zavatra ao anatin'ny fo sy mifanahy hoe tena tsy d'accord anatin'le système fa tsy afaka miteny satria
dia za noho n'le statut professionnel raha izay faharoa tsy afaka miteny ihany koa satria tsy mahita an'le olona tena atokisana ahafahana mamboraka ny tena ao am-po. Fa rehefa nisy zany tony structure tony, nisy tony fitaovana ifandraisana, ifanakaloza-kevitra, ifampizarana ny zavatra tena hoe misy sy ny tokony atao, dia mipoitra daholo ireo malagasy tsy ato Frantsa ihany hatrany États-Unis. Ianao zao Monsieur Fleury raha lazaiko izy ho le ramatoa zay za zao ozy izy efa preska akoatran'ny havako zay mifampiantso aho, efa preska 20 taona tsy mifandray tamin'ny malagasy ozy izy satria lotika tanteraka. Fa ny havako no miteny ahy hoe eno le Monsieur Fleury, eno le Fleury, eno le lazain'ny olona Voatavo, eno le lazain'ny olona Loks. Dia nieno anao ozy izy ny roa dia zao zay menakavy rehefa lahady dia miandry ny émission anao dia mividy popcorn dia sady misotro coca zay no mihinana popcorn dia mihaino anao. Dia raha vao tsy manao anao fa avadika eo le ora dia tena tsy mahazo aina mihitsy zay ao an-trano, indrindrindrindra moa fa rehefa hivera olona mipetraka any Washington zany. Tsy Fleury loatra no hoe mahafatifaty an'le olona fa ça leur rappelle, ça leur permet de savoir ce qui se passe, d'être au courant on time zany, hoe en temps réel zany amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara. Ary tsy vitan'izay fa misy angle zay tsy lazain'ny vaovao dia tsy voatery hoe ho fantatry ny olona any lavitra ny Madagasikara ny zavatra mitranga. Dia zay zany ny avantage n'ity fantarana ity manazava le sakety indray ointkles le clin-tintin le zavatra rehetrarehetra dia afetsifetsena sy le fanambakambakana ataon'le mpitondra any Madagasikara. Zay no mahatonga an'le tsisy karahanao na mipetraka any États-Unis ianao na mipetraka any Miami ianao, eny États-Unis no Miami any, na mipetraka any Washington ianao na mipetraka any an'iny ty Vermeil moa sa izy anaran'le any New York iny, adiniko le anaran'le tanàna, na mipetraka any New York ianao na any Floride ianao na any Atlanta ianao no mipetraka, na any Orlando na any Cape Town, misy zazavavy zay miasa any mipetraka any Johannesburg, tsy mahafoy mihitsy, mahavita manao cotisation hoe alefako ny cotisationko ohatran'izao, tsy tapaka, efa miditra deuxième phase manko tsika zao. Misy ny sasany mipetraka any misy any cousine mivadiko zay mipetraka any Centrafrika ohatra tsy lahitra mihitsy amin'izany, vao manana 4 jours fotsiny izy toutes les 2 semaines, non une semaine na tous les 2 mois izy zay raha tsy diso aho, lasa izy mody any Madagasikara, mamonjy amin'ny Madagasikara, miasa amin'ny organisation système onusien zany. Makarary ny olona io Madagasikara io ary tena sary piaro amin'io le malagasy. Ary tsy mahatsapa an'izay tena fitiavana amin'ny Madagasikara zay raha tsy mivoaka kely any Madagasikara dia mipetraka elaela aty ivelany aty, na any Singapour na any Hong Kong na any Chine na any Maurice na any Seychelles, eo Mayotte ara dia Fangom, Jangobo, La Réunion zao tena mba miangavy mihitsy zareo mba harosoy amin'ny 7 fa 720 alina aty aminay manomboka le émission anao. Tena hiezaka tokoa ataoko manomboka amin'ny 7 dia mba manarakaram-potoana par rapport an'izay nareo fa ialako tsy mibe fa androany tsy tratrako le natao tamin'ny 7. Dia eo zany le izy, nefany ao anatin'le famezinana sy le tsy famarinana tanterak'izay dia afa-baraka ianao, satria ianao le conséquence an'izy dia le firenena mahantra indrindra eto ambonin'ny tany, fa 5 alohan'ny farany, ary nisy mémoire fa 3 alohan'ny farany.
rehefa indrindraindrindra zany nenao zany le filoham-pirenenao mba jeren'ny olona mba ohatran'ny mba bogosy le ry zany, mba ohatran'ny mba manao solomaso mihajo ohatran'izany blingimblingy kanefany miaingy be tsikoko. Ohatran'ny hoe fitenin'ny tanora taloha hoe playbosikikina le satria ninona lazainy antiratsely tsy mivolona any am-paosy no important amin'ny olona fa le référence an'le firenena drosy ny olona le ry miaingy be nena playbosikikina tena zay mihitsy. Ary ny tena gravy amin'io tena ho playbosikikina mihitsy le ry satria rehefa tonga amin'ny tsy mety amin'io de faraky nolazaiko hoe non tsisy fika tsy maintsy saizisena daholy ny fananany dalahy ary tena atao borina mihitsy satria fananam-panjakana misy zavatra be dia be ny tsy milamina sy ny tsy mazava de mahatonga ana amin'ny teny hoe raha avadika kely fotsiny le ran'i Joseph Dafa de atao hoe Madagasikara ny resaka tena marary be tsisy karahanao. Na zanaky mahajanga ianao na dego na fianaratsoa na farafangana na vaingan'ny rano na ambilobe na analakely na pefilo tsy mahafoy amin'ny Madagasikara zany tena tsy mahafoy. Mba mizery tamin'ny sakafo vazaha fa va sakafo gasy any mandeha eo tena miainga eo. Tsy foy ny malagasy zany na de hoe ravitoto zany fotsiny na andeha hinana masikita ery amin'ny Dadazefy ery Analamahitsy eny Mahamasina ny eny sasany any Nosy be Sabeda any Kalo Sabeda miaraka amin'ny Lokomaina any Toliara ny rivariva ny Brosety samy manana maizy azy daholo le fatra rehetra ary mahakarary ny malagasy reto eo ny mahatonga ana amin'ny teny hoe ho sahirana Andriamatoa Andry satria ny malagasy mipetraka aty ivelany dia vitsy de vitsy ny voambakan-drajelona amin'ny fihetsiketsehana fa raha mba mifankahita amin'ny malagasy ianao aty de lotika ary tena lotika tanteraka amin'ny Andry Rajoelina ny ankabeazan'ny malagasy mifankahita aminao tena lotika tanteraka ary rino tizy teo oy averina ny vahoaka mihitsy ny Kobako Claudine averina ny vahoaka ny fananana tsy azo tamin'ny famarinana tena marina zany raha mijery ny dossier ny Jirama ianao ny engagement amin'ny olona pehina ho an'ny Jirama dozy ianao hoe normal le firenena raha mahandro normal le malagasy raha tsy mahazo jiro izy ane tonga de bloquen'le pétrole fotsiny zao ny livraison an'le fiola sy le gazole raha vao tsy paye izy bloquen'le prestataire amin'le livre an'le ino izy teo kilowatt na le énergie fotsiny zao raha vao tsy paye izy nefa ny zavatra amidy amin'ny Jirama raha san ny nividianany Jirama ary amin'le olona ry surfacturation enjana be de nefa ny Jirama mivarotra 50 ohatra amin'ny vahoaka fa ary efa misy clindanda efa misy mifikafika rehetra zao ny lazaiko anareo kajy lazaiko anareo fotsiny de zao Madagasikara ny lafo jiro amin'ny resaka kilowattheure indrindra raha aty amin'ny Océan Indiana sy aty Afrika. Na aty Frantsa ary mbola mora raha ohatra hoe livraison thermique zany ny aty moa efa tsy zany intsony fa i Madagasikara de tena lafo ary zay no nampatonga andreo jereo tsara zao tena teneniko anareo tena hita amin'ny masoko zany hoe nanomboka 2009 tonga de flèche loatra zao fiangaran'ny arenan'ny karana
fiakaran'ny arenan'ny karana. Hitako tsara mihitsy zany Danil zany. Hitako tsara zany. Fa fileso a. Tonga de izy menakavy. Nipotehana ary tena nezahana nipotehana Ravalomanana. Fa le karana natosika, zany hoe nipotehana zany le malagasy. De nisoloana karana teo amin'ny plasin'ny Ravalomanana. Hitako hoe tsy mety kosa zany e. Inona tsy fitiavana ny Ravalomanana. Tsy mety zany. Tsy azo afangaro mihitsy ny politika sy ny famoronana asa ao anatin'ny zavatra atao hoe industriel. Raha nisy tsy nety ny fitondran Ravalomanana ny industriany, betsaka ny artifisy, betsaka ny fomba ahafahana manasa azy tout en étant hoe tsy midy le usine. Fa ny tandron'ny Radiel sy ty le akamana anankiray le fotsifotsy laty iny de tena ny anapotika an'le Ravalomanana mihitsy ary tena potehana sira mihitsy. Nefa ry zalahy tsy mahavita an'le izy akory. Tsy mahavita ry zalahy. Tena mba lazao ary tena mba miangavy ary olona. Tena mba miangavy mba lazao hoe inona ny création d'emploi massif. Na création d'emploi massive. Satria création de resahantsika eto. Massive ataony Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Mba lazao ahy. Création d'emploi massive à un niveau industriel. Tsy misy. On peut parler, oui, industrie hôtelière, mais toute proportion gardée. Un hôtel ne peut pas créer 400 emplois. Jamais. Jamais. Sauf que chaîne lise misy en Fort-de-France, misy hein. Oui, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, ça ne peut pas créer 500 emplois. Or, une usine ray fotsiny ao Antsirabe, ny Ravalomanana tonga de mahavita hatrany amin'ny 4000 emplois. Zany zavadrany zany raha ohatra ty andafy ety, tena lazaiko anareo, tsy azo idiana le orinasa fa misy négociation ataon'ny fanjakana amin'le tompony orinasa raha sanatria nisy tsy nety ny fomba nigerenany io orinasa io. Fa ity zavatra ity tena haine. Tena hoe izao ne zavatra tsy fantatrareo ne Guerre Bleue ne navotany Ravalomanana. Fa rehefa voan'ny Pierre Bleu Ravalomanana zay vao fatina alika iny ozy. Ary niteneniny tamin'ny public. Mipetraka zany hoe le ray moa zany tsy nahazo vady an'le zanak'le ray satria lasan'ny jôly rapide anankiray izy samy Rajoelina fa ndray zany Rajoelina tena dôro zany ndray le fopony. De lasa nirija ny entany. De romotra tamin'iny le ankiray de no vengeance jusqu'à hatramin'izao. Oui. Fa tsisy nieritseritra mihitsy hoe io le kely io ne nandeha hitondra ny team Madagasikara ty. Fa nisy an'ireny Ratsirahonana. Nisy an'ireny Didier Ratsira ka voafitaka tao anatin'ny lanonana. Izany hoe sendra mifetsy noho izy koa izy. De zay no natonga an'izao zavatra rehetra zao. Makarary amin'ny malagasy aty ivelany ny zavatra mitranga any Madagasikara. Efa mandeha any amin'ny
lalana fijerenana ny solution tsika menakavy anisan'ny lalana io zavatra ataotsika amin'izao fotoan'izao io miditra amin'ny deuxième phase tsika amin'izao fotoan'izao tsy tokony ho kivotsika au contraire satria tena miteny anareo aho hoe maro tsika fa apetrao asio fahazotoana kokoa asio fahasahiana kokoa ankeo aho zao niresaka tamina madama anankiray zay tena mitolony zany a tsy azoko tononony eto ny anarana fa hoy izy ary tena taitra be aho rehefa miteny an'izay satria zay mihitsy ny convictionko hatramin'ny voalohany hoe avaty izy ity miainga de hoy izy taminao hoe ça aussi j'ai comme impression monsieur Fleury sans vouloir vous vexer ozy izy mantsy zay mihitsy ny teneny sans vouloir vous flatter ozy fa tsy vexer sans vouloir vous flatter fa za mahita hoe avaty ivelany izy io miainga ozy izy taitra be foana mahatonga anao ny tena zany madame tena hitako ozy izy fa zany hoe monsieur Fleury efa ela ihany koa nanao politika ozy na de mbola tanora ary nafantatrany Gisèle Rabesary zany aho ozy taitra be Gisèle Rabesary vazinina anay teo Andravangambony ary tokony ho hitako ihany zany le madama anakapokany fa anarany tsy nahitako azy asio fahazotoana kely asio rispo ne lâchez pas toizy ny ezaka efa nataotsika fa marina ny tenin'le ramatoa zay hoe avatio ny ainga ary marina ihany koa ary tsy azo lavina fa mararytsika le Madagasikara kelytsika tena marina zany mararytsika io Madagasikara kelytsika io ary niza manao ny tsy mety aho de tsy vita moramora ary tena milaza aminareo hoe tena tsy ho vita moramora satria le malagasy aty zany tsy vitany mitazana izy ary mandray noty izy ary mieritreritra ianao hoe miasa aminao izy sy ny karazany izy de hoe tena d'accord amin'ny zavatra ataonao izy tandremo mezan-dralahy ianao ok tahoaritsika mihiritsika satria hoy rija zay hoe hors d'œuvre omenao ve de tapahana fa sy vera monsieur Fleury ndao rija Efa folo taona no nandazako anao rehetra taona maro tsy nijereko teny hoe verako afa-tsy ny amiko ka nirongatra tao anatiny ala eto ka mila tsy tantitsony gasikara malala tany tsy manam-pary tsy azo eritreretina ny lanjany ao anatinao tany mantsy mety ariry tsy magalavitra manjanao airay zay ao ambony be fitino itsiro ny lalanao ampiray sy ampitambatra tsy dizy gasikaro gasikaro tany ny avitranao asimaitira nalavidrasa nefa nelanelany any sy ny adio tenay famboly any any sy gasikaro gasikaro tany ny avitranao asimaitira
Alavitrasan'ny fanelanelany sy ny aty tenay famboliany antsika. Ianao te tany tiako tena tiako ka tsy atakaloko harenako sarobe ariko ahitako reo avabe. Ianao ny poerako ary mody levena be ihany koa ka sy kara malala tany tsy manambara tsy azo eritrereto malaza meramanatynao ka ny mantsy mety adino sy tsy fonady alavitra azanao. Aizay ao ambony befitino mitsilo ny lalanao ampiray sy ampitaratra tsy vezy sikalo gaskarako musy tena tiako mampazy matyverena alavitrasany fanelanelany any sy ny aty tenay famboliany antsika. Sikalo gaskarako musy tena tiako mampazy matyverena alavitrasany fanelanelany any sy ny aty tenay famboliany antsika. Io ny tompoko ny deuxième tranche dia any amin'ny avocat foana fa tsy aty amiko ito amin'ny raha tsy matsisy tompoko mba izy re io hira gasikara io azafady telo fangady monsieur Jacques Ravaleur telo fangady ary ny titre dia gasikara. Aty Anosy ny zavatra vita aty toerana prosiana mila andrifa azy aiza daholy ny malagasy rehetra ao mila Paris eo aza manao be marenina fa mba ianoy seflery tia tanindrazanareo. Misaotra ny akama Eveline tena misaotra betsaka. Hita amin'ny vetikevitra faharotsika dia ny resaka Bonne Affaires nataoko titrande izy fa ndaolonareo ieno dia hotsapanareo ny fitaka goavana au point même d'être hoe fisolokina fa de enolo vaovao nalaina tamin'ny Real TV izy ty ary samby mihaino tsika dia samby matsapa hoe inona ny zavatra niresahana tamin'izany andro tao anaty propagandy ary de tena babo ery reto malagasy tamin'izany andro zany zay nataoko hoe le malagasy koa mitetiky ny te anakarena tapoka be zany de tena voafitaka ry zalahy amin'ny ariary dimy tena voafitaka ry zalahy amin'ny ariary dimy mihitsy ary le izy tsy mba hoe fitaka tsony le izy fa tena escroquerie le izy. Raha hiteny ianao hoe manque d'honnêteté intellectuelle, mais non, ce n'est plus à ce niveau-là. C'est vraiment de l'escroquerie. Tout simplement. D'accord, hein? C'est notre cycle.
Nisy nivalo amin'ny distrika 520 any amin'ny distrika Anambosary no efa voamafy amin'ny loza. Tsy izay aloha zany le izy fa azafady lasa le vaovao anankiray no lasa aloha fa ndao ity zany le izy ndao fa madiky. Idirantsika avy hatrany ary ireo antsipiriam-baovao. Ny mpandraharaha avy eto Antananarivo indray no misy songadina amin'ny sehatry ny lavanilina any amin'ny faritra Isava fa lasa tao ankilabao ireo mpandraharaha tena avy any amin'ny distrika mpamokatra lavanilina. Tsisy mifanaraka momba an'izay allo zava tsisy mifanaraka mihitsy taminatin'ny propagande hoe manjary misy mpandraharaha vaovao avy eo Antananarivo no manjakazaka amin'ny resaka lavany any amin'ny faritra Sambava sy Andapa. Ekena fa samy malagasy tokony afaka samy manao daholo. Fa ity mpandraharaha anankiray vaovao izay tsy manana fototra na vany anankiray akory raha dia tonga dia ny s'imposer amin'ny alalan'ny pouvoir public na pouvoir politika dia ny imposer ny lalàna sy ny besandry satria izy raha ohatra midina any Sambava ohatra dia tonga dia mandeha jet privé dia miaraka amin'ny miaramila maromaro dia faharovana miaramila maromaro izy ka raha mampivory olona izy dia tonga dia izay tenenina eo tsy maintsy ekena satria ny hazo tena miaramila mihitsy ny eo akaikiny ary mahavita tonga dia mahavita ny tokony atao sy ny zavatra tokony atao rehetra. Matoa ny député Jacques Masamiteny zany dia nohon' izy maparlementaire azy zany tenenareo mbola vitan-dalà ny mampiditra an'iny ao anatin'ny olona. Vous allez voir tena ny à la différence amin'ny affaire hafa manko dia zao ny vanille isan-taona zany hoe saisonnier zany dia rehefa tonga io saison io zany dia samy mitabataba eo mokondohany ihany nataony dia avy eo rehefa tsy tonga rehefa tapitra le saison dia mangina daoly indray aloha ny rehetrarehetra. Andao anie tohizatsika Nisy olom-baovaka ny Sambava Mamangy Norbert Androany. Miverina amin'ny lavanilina avokoa nefa ny 5,700 ny mponina any amin'ny faritra Isava amin'ny misy dikan'izay hoe niverina amin'ny lavanilina daholo nefa ny 5,700 ny mponina any amin'ny faritra Isava. Inona ny dikan'izay? Najanon'ny olona tany any amin'ny faritra ny Isava zany ny fanaovana bois de rose. Tadio fa tamin'ny faritra io ihany koa no nanao tena betsaka no nanao bois de rose zany hoe niala tamin'ny bois de rose zany raha dia any amin'ny vanille indray izy mikapokapoka ary tena potehany tanteraka mihitsy ilay malagasy ao anatin'ilay izy araka ny teneniko hoe efa nisy olona maty tsy tradrano tapaka lalan-drà ny resaka lavanio satria raha nanangona izy tamin'ny hoe nanao collecte sy nanangona hoe satria ianao mitrosa amin'ny banky tsy inona ny voalohany tsy amin'ny voalohany fa anatin'ilay fandraharaha dia ianao mitable hoe ny calcul 1 million ariary ny kilo un moment tena tonga tamin'izany 1 million ariary toko ny kilao amin'ny vanille tamin'ny androny ireo matoa Rajonary Mampianina io dia misy taona izy nidina kely raha tsy diso ahako 3,500,000 ariary 3,500,000 FMG. Dia rehefa tao anatin'ny propagande Andriamatoa Andry tamin'izay tena tadidiko tsara zay hoe tena niteny Andriamatoa Andry lary misaotra an'Andriamanitra fa nitenenin'ity mpanao vaovao ty hoe niteneny Jacques Mamangy hoe tamin'izay andro zay tao anatin'ny propagande Rajoelina dia mipromettre hoe ho ataoko ho avy telo eny ny vidin'ny kilao an'ny vanille. Ndao ianotsika ny vaovao dia hitanareo hoe tsy mandainga filererako eto malala. ny mahampamboly na mpiompy na mpandraharaha azy ireo hoy Mamangy Norbert. Maloana ny fahantran'ny mponina ateraka ny fitotonga ny vidin'ny lavanilina dia mitaky ny anafoanana ny fepetra napetraka ny ministeran'ny varotra nametra ny vidin'ny lavanilina ho $500. Izy zany mametra ny vidin'ny vanille ho $500.
Tsy marché international tokony amin'ny marché internationaux. Fa ry zalahy. Oui. Tafakatra 7 millions de francs tamin'ny andron'ny Rajonary Mampianina. Marina zany. Matsiarotsiaro mihitsy zao le vahoaka ny sambavy reo tena nina nitady kiraro tsikotsika fa tena mifidy an'le kely ity fa tena nalety ny ataon'ny mamay mihitsy. Ry zalahy no mametra ny vidin'ny vany. De ry zalahy ihany koa nefa ny afaka mi-exporter. Gravy zany hoe misy olona zany miproduire efa tao anatin'ny lavanina ndritsy ny tena amina hoe taranaka 3 générations on va dire. Tapitapoka tsy mahazo manao exportation ntsony fa tsy maintsy mandalo amina structure anankiray. De ry zalahy nefa mimetra amin'ny structure io. Zany hoe monopolisé, presque monopolisé dalahy zany. Zay tsy akama dia tsy afaka manondrana fa tsy maintsy mandalo amin'ny dalahy. De vidin'ny dalahy $250 zay ary efa tafidina $100,000 sisa amintsika miteny zao. Hitanareo amin'izany zany le tena fanapahan-kana, fanapotehana an'le réseau sy le système mihitsy ary le exploitation. Miala amin'ny bois de rose izy de miditra amin'ny vanille indray izy. Tout ce qui est, toutes les bonnes affaires anazy mitsano. Travaux et routiers anazy mitsano. Ino izy teo, ny fanamboarana trano anazy mitsano. Raha misy mitatra kely de anga gouverneur. Tout passe par les deux. Tonga ny volan'ny vahiny de tonga de vidanina tomobile feno marika ny akama. Manlery zany na manlery tomobile tonga de fa feno. Zao ndray zao nahazo vola avy any amin'reto Dubai reto dia tsy fantatra indray ny fandehany. Fa toutes les bonnes affaires na ny fivarotana fitaovana tamin'ireny Covid-19 reny mandalo ao ny tany lehibe, ny tany goavana sy ny karazany hoe tokony misy bonnes affaires de ny importation ana la carburant na fuel na gazole de vary sy ny karazany tsy misy menaka tsy misy. Miasa tsara amin'izay fotoan'izay ny mpanao gazety rehetra manao manipulation anakonana ny zavatra tsy mety rehetra. Efa tena zavatra organisé ary tena réseau mafieux mihitsy ile izy. Any ile izy. Fa saingy zao malheureusement zavatra mora potehana sy mora apatitaka le réseau satria malagasy ny tompon'ny pouvoir ary ny malagasy ny tompon'ny fanapahana. Mino ary tena mino tanteraka sy malagasy io ho avy ny fotoana hoe non, y en a marre, on y va. Tizantsika le izy. Solombavam-bahoaka ny faritra Savay izay nanao fanambarana teny Tsimbazaza teny Androany. Hitatitra izay itojo Rabefaritra sy Lanitra Sametrifana. Mbola nitotongana nahitana fiainana 500 indray ny vidin'ny lavanila any amin'ny faritra Savana nanomboka Androany. Hoy ny solombavam-bahoaka ny Sambava Mamangy Norbert. Nidina ho ray hetsy ariary ny vidin'ny lavanila amin'izao. Fiainana ambany indrindra tato anatin'ny 500 taona hoy ity solombavam-bahoaka ity. Fidinana ary fiainana ambany indrindra tao anatin'ny 500 taona. Tena marina mihitsy le tenin'ny Andro Rajoelina hoe ataoko mahita ny zavatra mbola tsy fahitanareo nareo tao anatin'izay 80 taona ny indépendance zay.
zavatra ataony Andriaratselona amin'izao fotoana izao tena mbola tsy fahita amin'ny malagasy mihitsy tamin'izay nenana. 15 taona ianao nanao vania fa mbola tsy nidina ohatran'izao. Za moa zany tsy andatra satria vao fitaka ilay malagasy. Efa nilaza maloha tsy azo omena tsiny ilay malagasy. Vao fitaka ary izy. Fa ny hanomezana tsiny azy dia izy tsy mandray ny andraikiny. Tsy mandray ny adidiny. Tsy fantany hoe raha mikipaka kely indray mandeha izy. Tonga dia fay ireo. Ary fay. Fay tanteraka mihitsy. Fa tsy fantatry ilay malagasy aloha zany hatreto dia mbola tsy antsika aloha zany. Tsy ahirana moa fa efa nahatratra 9 sy 3 tapitrisa ariary na 18 millions de francs ny klaony lavanila tamin'ny taona 2014. Ianao zany ny akama efa nahatratra 18 millions fa itsika tena 10 mihitsy ao anatin'ilay kajy efa nahatratra 18 millions ilay izy. Dahoary, enona hatramin'ny farany amin'izay. Efatra sy lanitra Samuelson. Mbola nitotongana nahitana fiainana 500 indray ny vidin'ny lavanila ny amin'ny faritry Savana nomboka androany ho ny solombavambahoaka ny Sambava Mamangy Norbert. Nidina ho iray hetsy ariary ny vidin'ny lavanila amin'izao. Fiainana ambany indrindra tato anatin'ny 15 taona ho ity solombavambahoaka ity. Tsy ahirana moa fa efa nahatratra 9 sy 3 tapitrisa ariary na 18 millions de francs ny klaony lavanila tamin'ny taona 2012. Ambavanay eto anefa fa tagnatin'ny 3 andro tato vao maika nidiny ny vidin'ny lavania mbola tsy nisy ohatry izany. Tsy maintsy ataony ny fanevana tompon'andraikitra amin'ny mahasolombavambahoaka zahay. Eto zay dia miantso nisy ny tompon'andraikitra jiaby amin'ny resaka lavania ity. Amin'izao fotoana izao 100 000 ariary na 500 000 francs ny vidin'ny vokatra lavania. Tagnatin'ny 3 andro tato. Raha 200 000 ariary na 1 million de francs malagasy izy tamin'ny afakomaly. Mafy loatra io fidingana io. Zay fidingana mbola tsy hita tagnatin'ny 15 taona tato. Tsy maintsy manetry ny sain'ny tompon'andraikitra zay mangolona zany rehetrarehetra izany. Tsy mpanohitra zahay ambaranay eto zany. Tsisy diran'ny fanaovana politika zany. Solombavambahoaka zahay. Ny mifidy anay, ny mpamboly lavania, mpamokatra lavania, mpanjava amin'ny resaka lavania io. Miverina amin'ny lavanila avokoa ny 7.9 isanjaton'ny mponina ny amin'ny faritry Sava, amin'ny maha-mpamboly na mpiomby na mpandraraha azy ireo ho ny solombavambahoaka Mamangy Norbert. Ny mpandraraha avy eto Antananarivo indray nefa nosongadina amin'ny sehatra io amin'izao fa lasa atao akilabao ireo mpandraraha tena avy amin'ny distrika mpamokatra lavanila. Namenona ny fangatan'izy ireo ny fanafonana ny fepetra famerana ny vidin'ny lavanila izay napetraka ny ministeran'ny varotra noho izany ny solombavambahoaka ny Sambava mba ahafahana mampiakatra ny vidin'ny lavanila. Tokony foanana ny prix plancher $250. Fa io no mahatonga ireo mpividy lavania tsy tonga aty amintsika mandeha mividy fa lasa mandeha amin'ny firenena hafa. Va tokony menasiatra malalaka ireo mpanjara amin'ny resaka lavania ity ao amin'ny district mpamokatra izany. Mampalahelo ane, ny avy amin'ny toerana afa-tsy mpanoa lavania no lasa tena misongadina amin'ny asa ity marobe ny boaka avy eto Antananarivo eto. Tsy ahirana fa mbola tsy tanteraka hatreto ny fandaniana ny todi-dalàna mikasika ny vokatra lavanila izay natolotra minisitry ny mponina Angelika Bavy, fony izy mbola filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena. Ny fandrahonana nataon'ny solombavambahoaka nitaky ny hanesorana ny ministry ny vola no antony namoaha ny praiministra sy ny ministry ny vola ny teti-bola fanampiny. Zay ny amin'iny fa raha nanaraka nareo tamin'ny TV Plus dia tany amin'ny TV Plus tena niteny mihitsy ny promettre prix 3 fois andriamatoa Andriaratselona tamin'ny iny teo tamin'ny vaovao ny TV Plus farany teo androany zany. Mangataka anareo ien'ny vaovao TV Plus hoe promettre 3 fois mihitsy andriamatoa izy teo Andriaratselona tamin'izany. Lasa ny saintsika satria mazava be ary tsy teteny andriamatoa Mamangy na Ijakosa zany satria manahirana
ary mety mifaratra any amin'ny fanagajana na hoe misy menasy mahery vaika raha manonona andriamatoa député Yann anie no manjakazaka ny Sambava any fanomponana ny Savady efa malala daoly ity bois ity no mitseho tompony aty amin'ny tanàna aty ary manjakazaka aty. Moa zany dia raha tamin'ny andron'izany atao hoe politika eo amin'ny raharaham-pirenena dia isaky ny fitondrana dia tsy maintsy misy olona manjakazaka. Ary nahita faisana daoly reny olona ireny taty aoriana satria na izy nahantra tapoka ho azy teo na izy ny fahaizany malagasy ary nataony malagasy nahita nitady kirarony. Raha ohatra zao da miala tsiny tsy maintsy lazaina ny marina satria tiana matoa anarina ary le firenena tokony andehany amin'ny tokony tena izy. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didia dia ny ray aman-dreny zany Ratsiraka Didia dia nisy an'izany atao hoe fianakaviana Razakарandry zany. Toute proportion gardée. Nahay zany tena nanjakazaka zany tamin'ny resaka hoe tout ce qui est travaux, marché ana travaux sy ny fourniture tamin'ny fanjakana tamin'izany. Ary tsy nirefesy mandidy mihitsy raha n'izany hoe resaka fananana zany. Fa mivoaka ny tomobile fanaovana rally sy ny karazany nay zanaky Razakарandry tsy laitra mihitsy. Tsy fantako tsony moa zao hoe ahoana ny fiafaran'ireny bois-kely zanan'ireny sy ny karazany efa lehibe moa izy zao fa tadidiko tsara mihitsy misy le zanany lahy hoe Serge zay ohatra zao. Vao mifanojo fotsiny ny maso dia efa tonga dia efa tandroany ianao. Moa ny fahaizoko vazanga za tamin'izany za koa miadiko. Ary vao mifampidiry aminazy fotsiny dia efa tandroany ianao. Dia raha ohatra ianao maty lolony zany dia vitany ianao. Sy an'izany taloha. Fa rehefa nionga ny Ratsiraka tonga dia ohatran'ny porté disparu le fianakaviana Razakарandry. Tonga dia porté disparu. Ohatran'ny hoe à la limite raha ny vehivavy niarakaraka taminy teo ohatra menatra ohatran'ny alala-pady sasany. Ny akama izay akamany teo ohatran'ny alala-pady daholo sy ny karazany. Izay manko ilay izy rehefa mivadika ny genona dia efa tonga dia efa tsy hitanao daholo ny totozy rehetra. Dia sautitsika indray ilay izy sautitsika. Nanjakazaka zany Claudine zany. Aiza Claudine zao. Dia ianao ve dia mieritreritra fa ny zavatra ataonao amin'ny Claudine tsy hivaly aminao rapitra? Tena mieritreritra ve ianao ary tena convaincu amin'izany ve ianao? Tena mieritreritra ve ianao fa tena hoe mety rabora ianao amin'ny zavatra mety hitrango amin'ny firenena io ary mitranga tapoka? Rangahy fanapahan-kevitr' anie no lalaovinao e. Andriamanitra ny tompo mibaiko ny vahoaka. Andriamanitra ny mamarana hoe eto ny tapotra ny fotoana. Eto ny tapotra ny hazakazaka. Za zany tena sady malagasy io ny tena mahadantsy arosy an'io malagasy io dia zao rehefa lasa izy tsy miverina tsony izy. Tsy voasakanao tsony izy fa tena hoe tonga dia lasa. Tena sahanao ve manao défi an'izany? Totra ny tena tetitetezinao daholo le Madagasikara. Zao mitaraina daholo koa ny olona amin'ny ledsi. Maro mitaraina amin'ny ledsi hoe tena izy ity nerbaina alefa le ledsi. Dia avy eo zalahy miteny hoe tsy miainga le zavatra fa zao sisa mipehana aminareo. Hatramin'izay niainana mbola tsy nisy an'izany.
lasa n'le tsy zany iny izy lasa asa angambany à peu près 12 000 palety ihany ny lasany a de tsy fantatra hoe ahoana ny paiement andreo olona reo fa ny zavatra fantatra bandy anankitelo efatra zalahy maîtriser azy ao ohatran'ny hoe zalahy mihitsy ny tompon'le filiera mafy aloha tena tsy afenina ho mafy ny asan'izay filoha hitondra rapitso satria vitany dalahatra amin'ny hoe manao mafia amin'io resaka ledsi io atraty andafy mila tena rapetraka tena hoe tena enjana io ary mila filoham-pirenena manana décision décisif mahavita mahay minégocier ary mametraka tsara amin'izany atao hoe commerce na incoterme int izy teo commerce international mila mahay mametraka an'izany ary satria fototra ary anisan'ny tena base anankiray iorenan'ny toe-karena malagasy ny exportation ny bony jafera rehetra dia anazy mitsana anazy mitsana tsisy bonnes opportunités na bonnes affaires ao Madagasikara ka hoe lasany aminao ka mitetrateta ianao ndeha hiprésenter projet any Madagasikara tena aminao déconseilleko anao ajanony aloha miandrasa aloha fa na mety ary amin'ny projet anao de iny ianao mandeha de tsy maintsy misy fiza alohanao oy tsy maintsy amin'izany andro raha sitrapon'Andriamanitra institutionnalisé zany fizy zany tonga de any amin'ny caissen'ny état zany miditra fa tsy any amin'ny caissen'ny fonctionnaire tsy any am-paosin'ny fonctionnaire na any am-paosin'ny aventurier any am-paosin'ny usurpateur de titre tena de facto né par le pouvoir que l'autre lui confère il devient vice-président de fait efa tsisy mifanaraka ny andro rajolona hoe fidinay ianao de ty rangaty manjakazaka rehefa avy eo tsisy mifanaraka anazy tamin'izany ny malagasy na ao anaty gouvernement ao ary efa misy leo vao baikobaiko aiza nisy ministre ko avy any amin'ny ministère au lieu de voantra any amin'ny présidence any beripoka any noatsono à la courbette tsiko tenenina aminareo hoe le Madagasikara nefa tsy firenena tsony efa tsy firenena tsony indray lasa saina amin'le sinoa mianatra amin'ny teny malagasy amin'izay resaka firenena zay indray de efa nisy nieritreritra zavatra hafa indray zao nareo koana fa lasa an'izay le izy samy manana ny eritseriny fa imagineny hoe le sinoa miteny hoe firenena mianatra amin'ny teny malagasy drany le firenena amin'izao fotoan'izao mampalahelo fa tsy vitan'ny mitaraina tsony tsika hoe mampalahelo raisy miandraikitra ao mandraisa andraikitra ny tsirairay amin'izay tandrifiny avy azy fa raha isan'andro ianao isy larmoya eo izy isan'andro an'andro à la limite fidiny amin'ny goto mihitsy ny ranomasonao fidiny amin'ny goto ny alahelonao de izy lasa mandroso any amin'ny fampahatrana an'le malagasy ianao variana mitomany variana manetritra raisy ny atidy samy mandray ny atidy amin'izay tandrifiny azy alao alohan'ny hidirany amin'ny resaka faritra atsimo de averitsika ty ranik'Alavazy ty fa tena mba tiako izy ty ary tena reveko ndavara Ni tempo
Seriai Nadikinyasa Sayinchisi Anina Vikaria Silazani Fitia Bakwao Matao Chao Salavino Kaliwitana Amisa Tikwi, why, Tatana, Wanila Quail, Second cheese, Siais, Tazana Sisas Wata, Tikwi, why, Tatana, Wanila Quail, Greenwo, Vaisi, Fernandingan, Bawayan Uni quanto nati Ficava con Na tema cara Usaka kriyan Yandi nyantara Faika quando não chanja Ti seri wai Te cifra minhas Segundo beats Então quando you wai A menina vê a dia Ti leva me fitia Matao Chao Sao Lavina Kaliwitana Amisa Tikwi, why, Tantana Wanila Quail Singing cheese, twice Tazana Sisa Zwaka Tikwi, why, Tantana Wanila Quail Bingo, Vais Fernandinga Tikwi, why, Tantana Wanila Quail Singing cheese, Siais Tazana Sisas Wata Tikwi, why, Tazana Wanila Quail Binga, Vaisi, Fernandinga, Why, you know, Iresaka momba amin'ny faritra atsimotsika satria dia zay le teneniko aho hoe tsy vitan'ny malahelo intsony le izy fa araka le tenenina hoe indignon nous zany na ohatran'izany na samy mandray ny didy amin'izay tandrifiny azy hoy le vazaha zay tamin'ny androany moa tsika lakamisy tamin'ny zoma ao anaty fivoriana dia hoy izy hoe na iza ozy izy mpitondra eto ambonin'ny tany rehefa mangina le vahoaka dia taka ny teny hoe ataovy ihany fa tsy olana aminay. Za ozy izy tena impressionné amin'le vahoaka malagasy ozy izy. Dans les salons, quand on discute avec les malgaches ozy izy,
Ils expriment leur colère. Mais ça s'arrête au niveau de leur porte. Non, dia ozy izy le vazanak'iray, non, non, non. Tu as tout faux ozy izy le vazanak'iray. Dia mba faly zany hoe, ah, le ray zany miteny hoe ça s'arrête au niveau de leur porte ozy, hein. Dia ozy le ankiray hoe, non, 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 tu as tout faux. Saiko voatonoko ny anaran'le vazaha fa tsy azoko tonoina. Non, tu as tout faux ozy izy le ankiray. Samy efa diplomaty ny asa tany Madagasikara reo. Le ankiray vao nandalo tany Madagasikara tamin'ny atao hoe roa volana zay raha nisy dia nisy. Non, tu as tout faux ozy izy. Dia faly ria zany hoe bon. Ça va dépasser leur porte zany mety expertise n'ity bandit ty ankiray ty. Non, izy tu as tout faux. Ça s'arrête au niveau de leurs lèvres. Kay, azafady toko. Kay le dika oza. Kay saka. Mavisatra be zany. Tena tonga dia niondrika ary tsy nahateny. Nizaniza ozy izy mpitondra eto ambonin'ny tany ka tsy miteny le vahoaka dia amin'ile mpitondra dia midika hoe continuez, ça ne nous dérange pas, allez-y. Ozy le ankiray, hein. Ce qui est quand même paradoxal, quand on discute, vous êtes invité chez eux, ils expriment leur colère avec leur profonde colère aussi. Mais ça s'arrête au niveau de leur porte. Mais non, tu as tout faux. L'autre a dit, non, tu as tout faux. Ça s'arrête au niveau de leurs lèvres. Et voilà pourquoi. Io zany le teneniko hoe omena tsinitsika tsika vahoaka satria lasa kivavany fotsiny dikan'izany zany. Lasa kivavany le izy. Mety azo kritikena an'izany, azo anaovana kritika an'izany ny fandaharana akamo. Ity fandaharana ity hoe ndao saia. Fa ny zavatra tsy fantatritsika dia zao. Misy andraikitra tena gaovana raisin'ity fandaharana ity. Raisiny zany Fleury Rakotomalaly zany ao anatin'ny sehatra amin'ny zavatra misy any amin'ny firenena any Madagasikara. Izay tsy voatery ho lazaina so tenenina eto daholo. Aniorinany angamba mety hisy tenenina satria mety misy misoloky hoe izay nanao an'ity, izay nanao an'ry, non. Diso zany. Ianona nanao an'io, izao nanao an'io, sy ny karazany, ary ohatran'izao ny fomba nanaovana azy. Ataoko hoe tsy lazaina eto daholo. Ça s'arrête au niveau de leurs lèvres ozy izy. Dia ndaontsika hieno ny zavatra mitranga any atsimo. Vaovao avy amin'ny Real TV ihany no nalaina. Satria raha ohatra ako ny amorona sy hiteny eto, tsisy support dia tsy mety. Ndao ary. Ho an'ny anteny miram-pirenena, ho ny filohan'ny anteny miradaholo na Rivo Rakotovao Androany. Tsy izay le izy. Eny marina koa efa niresahako manko le anteny miran-doholona ma hoe misy ny fiangarana ary atahorana manko le inona izy teo le sénateur dia bloquena tanteraka ary atao tena mihitsy izay tena hoe anaovana raina azy tanteraka. Ndao ary faritra atsimo ny resahantsika. Teraka ny kere amin'izao, hoy Maka Alphonse izay sady avy any mifaritra io, no filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Nanampitrotra ny tsy fanjarian-tsakafo tany an-toerana, ny tiomena na ny tempête de sable, izay maherivaka any amin'ny mponina ny farany oktobra teo, izay efa fambara fa ho ratsy ny taona hoy izy. Lazainy aza fa efa mahery ny 700 ireo maty tany Mahaly anatin'ny distrika Anambosary vokatry ny kere sy izay tiomena izay. Nanomboka omaly ihany koa azy efa anarivo ireo mponina nanao sesitany tenany tany Tsivory izay 450 kilometatra miala ny toeram-ponenan'izy ireo. Tsy vitan'izany nefa fa manjaka ihany koa ny asan-dahalo ho ny ben'ny tanàna any an-toerana ankoatra ny fidangany vidim-piainana. Malary Rakotomalaly no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Daniel Efa. Ny fandalovan'ny tiomena na ny tempête de sable tany atsimon'i Madagasikara tamina distrika 4 ny andro ny 9 oktobra lasa teo
no isan'ny nanamafy ny fahavoazy olona tany atsimon'i Madagasikara amin'ny tsy fanjarian-tsakafo na ny kere ho ny fanazavany ben'ny tanàna teo alohan'ny atoerana androany raha nanotatra tamin'ny filohan'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Nambarany moa fa efa mitsopy ny nenana ho tsy vory ny mponina avy amina fokontany miisa 9 izay iarany tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy omena na ny tempête de sable amin'izao. Ao anatin'izany ny tany amin'ny fokontany Mahaly, Vavary, Retaka ary Vohitany. Aminy zay raha ny Mahaly manokana zao dia efa voalaza ny ex-maire teo aloha dia araka ny filazany dia any amin'ny 700 mahery any ny olona maty. Satria iny mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Ny fiompiana lasany malaso, lasany dahalo daholo zany. Tsisy zavatra, tsy manana banky ny olona any fa ireo no amidy rehefa sendra izay hanoanana zay. Iny faritra iny anefa, iny no mpamatsy vary na grenier ary amin'ny faritra Nosy, faritra Andro iny. Ny faritra voalaza teo ireo. Avy any daholo ny vary amatsina ny faritra Andro sy ny faritra Nosy. Dia iny ny voamafy eo amintsika miteny zao. Dia misesy tany makany Atsivory, kilometra maromaro ny olona avy aty ny commune Mahaly, commune Elote, any misesy tany ao amin'ny Rimasera amintsika miteny zao, feno olona anarivony maro mihitsy. Tiomena na tempête de sable, izay amin'iny vokatry ny amin'ny atsimo farany atsimo iny zany no tena misy an'izy io. Satria misy matanjaka be le anticyclone ao atsimon'i Madagasikara, dia io no mitondra rivotra, ary rivotra maina izy io. Dia raha vao io no mitsoka dia fambara zay maina ny ratsy ny taona zay. Miantso ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany kosa ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ny amin'ny tokony amoahana ny isa ofisialy ny journée ambonina ahafahana manampy azy ireo. Manafina hanao politique d'autruche zany. Zay misy averiko kely fa atsika manao mametraka tsara ny zavatra tokony hametrahana azy amin'ny plasiny. Fiainana malaraka koty iray no nanao ny fanadadiana eo amin'ny sariny Daniel Efa. Ny fandalovan'ny tsy omena na ny tempête de sable tany atsimon'i Madagasikara tamina distrika 4 ny andro ny 25 oktobra lasa teo no isan'ny nanamafy ny fahavoazy olona tany atsimon'i Madagasikara amin'ny 27 oktobra 29 octobre 19 novembre tsika zao. Eno tsara. Tsy fanjarian-tsakafo na ny kere ho ny fanazavany ben'ny tanàna teo alohan'ny atoerana androany raha nanotatra tamin'ny filohan'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Nambarany moa fa efa mitsopy ny nenana ho tsy vory ny mponina avy amina fokontany miisa 9 izay iarany tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy omena na ny tempête de sable amin'izao. Ao anatin'izany ny tany amin'ny fokontany Mahaly, Vavary, Retaka ary Vohitany. Aminy zay raha ny Mahaly manokana zao dia efa voalaza ny ex-maire teo aloha dia araka ny filazany dia araky ny filazany. Raisy tsara zay. Araky ny filazany averiko. Araka ny filazany dia nambarany moa lasa dahalo daholo zany ny olona any fa ireo no amidy rehefa fokontany Mahaly, Vavary, Retaka ary Vohitany. Aminy zay raha ny Mahaly manokana zao dia efa voalaza ny ex-maire teo aloha dia araka ny filazany dia zay. Zany hoe 29 octobre samina eny tsara tsika teo hoe miala tsiny aloha rahalahy maka raharam-pireneny ty raikama tsy misy mihitsy ny demi-mesure ao anatin'izany atao hoe raharam-pireneny zany. Tena ialako tsiny ry maka miala tsiny 29 octobre no nidona ary nandeha ny Tiomena.
nanomboka 29 oktobra hoy ity mpanao gazety ity. Zany hoe efa nisy zany ny taloha fa 29 oktobra nisy le tio mena ary teo vao nanomboka tena teo vao maikana tsy vao nanomboka fa vao maikana namafy mifatraikany kery tany amin'reto faritra amin'reto le fokotany anakivaly reto takany hoe rebaka mahavaly mahaly voitary ravary iloty de voatery nitsoaka nakany Tsivory 154 kilometra tompoko 154 kilometra. Ity rangahy miteny ity zanaky ny faritra atsimo i ary tena marina zany. Aty amin'ny 19 novambra izy ny afahantsika miteny hoe tsy mba mandefa olona akory izy farafaratsiny na mitrongo na maka vaovao fa ty amin'ny 19 novambra izy mbola miambahamba miresaka amitsika hoe araky ny filazana. Eritseretan'izany le mpiasam-panjakana tena lany volana ianao malagasy foronina daholo ty institution rehetrarehetra ty atao ty zanaky ny faritra atsimo re tompoko tony de tsy mba nandeha akory midodidody voadona amin'ny mpiray tanindrazana amiko tsy maintsy midina any amin'ny tanàna mijery an'ireo mpiray tanindrazana amiko mpiray fiaviana amiko ray tanàna amiko fa dia amin'ny 19 oktobra 19 novambra izy de tsy fantany akory hoe efapolony ny olona maty tao fa izy indray no miteny hoe araky ny filazana. Ore olona mpiasam-panjakana amboniny zany ny tranony zany PN-ny fanjakana ny vola raisiny zany vola be zany hoe misy efa presque 20 jours mahery mbola tsy manana statistika précise izy nefa n'izy institution ko izy io de mbola andeha any amin'ny fanjakana indray izy niteny hoe atsipiny any amin'ny fanjakana izy tokony hanana statistika le fanjakana amoka statistika afahana miestime an'le olona tratran'le voina. Non izy mihitsy amin'ny mahavany amin'le faritra azy eritseretany ny mera zany tsy tonga akory anao an'le tatitra fa examera miakatra manao tatitra vous vous rendez compte. Afaka miantso ny mera isaky ny toerana misy an'ireo olona reo fokotany reo le rangaty raha mandray andraiky tsy izy amin'le faritra misy azy fa variana misinanina sy misolitika ao anatin'ny voiture de luxe sy ny fiainana sy ny vola be amin'ny karama avy amin'ny fanjakana de adino ny adidy hoe izaty ny mpiasam-panjakana ary tokony hiaro sy hijery ny malagasy en plus chef d'institution mampalahelo tena zay ny mahatonga anahy miteny ory malagasy ianao mameno vaovao mba mandiny ianao fa le olona monsieur Bogos manao solomaso milay soi-disant miady ao amin'ny fasinao tsy manao ninina izy araky ny filazana. Lasany malaso lasany dahalo daholo zany tsisy zavatra tsy manana banky ny olona fa ireo no amidy rehefa sendra resaka sy ny tsy omena ino ny mpamatsy vary na grenier ary amin'ny fatra nosy fatra ny mpamatsy vary na grenier satria iny mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena ny fiompiana lasany malaso
Asa-dahalo daholo zany hoe tsisy zavatra izy tsy manana banky ny olona any fa ireo no amidy rehefa sendra an'izay hamoanana zay. Iny farotriny anefa ino ny mpamatsy vary na grenier. Resaka sy ny tsy omena na ny tempête de sable amin'izao. Ao anatin'izany ny tany amin'ny fokotany Mahaly, ny fandalovan'ny tsy omena na ny tempête de sable tany atsimon'i Madagasikara. Zay le izy. Azavaiko amintsika am'izay zavatra hoe 154 kilomètre. Misy amin'ireo olona mandeha tongotra miaraka amin'ny fananan'indray manontolo eny an-dalana eny izy farafaratsy zany le fanjakana mba hoe misécuriser le fifindramona nataon'le malagasy. Non assistance à une personne, à des personnes en danger ne zany. Azo toriana misehatra iraisam-pirenena zany. Efapolo maty mbola tsy mihotrona fa mbola lasa mijery baolina. Eritrereto. Anankiroa maty tamin'ny ady tamin'ny Mali taty Frantsa. Nilomay le filoham-pirenena. Presque amberina mihitsy ny sainam-pirenena. Anankiray ramatoa zay 5 taona négociation firy lava be mihitsy tafavoaka avy any amin'ny otage na nataon'ny olona otage nataon'ny olona kidnapping tany le filoham-pirenena mihitsy ny tena nanao ny négociation sy ny karazana. Zany hoe aty amin'ny faritra mandroso, aty amin'ny firenena mandroso zany, ain'olona anankiray tena vidiana lafo ary tena misy considération ambony. Fa any Madagasikara 7 maty dia raha mijery an'le fomba firesak'le raha namana teo Mac Alphonse teo tsy taitra akory izy. C'est devenu des faits banals. Banaux, tsy fiteny manko zany. Efa mahazatra. Tsy taitra akory izy araka ny filazany 7 maty. Tsy hitanao akory trait eny amin'ny tarehany hoe malahelo izy. Nefa olona avy any amin'ny faritra misy azy ireo a. Pour vous dire hoe olona. Zany 7 maty zany ny ankabeazany zany dia tanora, zaza. Tsisy eo ambony birao izy manao hoe fanairana. Hafa kokoa raha ohatra tany amin'ile toerana ianao. Sady en même temps ianao mizara kely amin'izay zakan'ny volanao sy ny karamanao. Fa tsy misinanina amin'ny style fotsiny eo Antananarivo ao. Ao daholo nareo menakavy. Vingt-neuf octobre veranga le zavatra mitranga. 19 novembre ianao mbola tsy manana statistique ferme. Fa mbola statistique selon ny rapport'le maire ny tonga aminao hoe araky ny filazany. C'est un manque de professionnalisme. C'est de l'irresponsabilité tanteraka zany. Dia avy eo ianao mbola io ny mafana manaprova hoe na le fanjakana koa tsy miasa mihitsy zany. Le fanjakana koa satria ianao mangataka amin'le fanjakana hoe mba avoy le statistique an'le olona tratran'le voiny. Anao an'izany hoe dia amoaka statistique zany hoe dia hihoatran'ny 4 andro. Raha miasa daholo ny ratsa mantsaka amin'ny fanjakana any toerana. Efa nanome hevitra andray andray. Apetrao amin'ny toerana iray ireo olona ireo. Dia atao priorité nationale la tompoko. Fako moaly nanome an'izany hevitra zany, moaly. Atao priorité nationale io. Raha te ho star ohatran'le jijiana zany miala radio zany dia andeha midina any atsimo manampy ny vahoaka.
tsy mangetsangetrana fotsiny eo Antananarivo ao, manao fietsika madio lamba ao. Atsiny a raha zanaka Amboditsiry zany tsy madio lamba zany, fa tsy ary rehefa misy vola tapika eo de lasa hoe madio lamba, de lasa snoby. Niainga tany amin'ny maivana zany niakatra, ary le fiakarana tsy hoe niakatra hoe ahoana, fa nitsambikina mihitsy ary nisy zavatra nitsambikinana. Lasa naitanaita teo filoham-pirenena, naitanaita teo vadina filoham-pirenena, fa ny adidy tsisy vita na ny ray azy. Any amin'ny mahafinaritra foana ny andanana. Tena matora zafin-dralambo zay mirendrarenda foana ny andanana. Mandeha ny coronavirus mbola ino indray le vahoaka manjaka amatapitrisana atao mivorivory ao. De aveo tonga mitaraina internationalement, tonga mifidy fangatahana vola sy ny karazany. Tsisy fantatra hoe nakaiza ny volam-boaka sy ny zavatra mitranga. Monsieur Desavoué mihitsy tena hoe milaza marina tsy afaka lazaina le mpiasam-panjakana araky ny filazana rendre. Ry vahoaka malagasy a, rehefa miteny ireo mpiasam-panjakana ireo de dinio sy alalino ny zavatra teneniny, ahafahanao matsapa hoe tsy aninona sady tsisy ninona ataon'ireo fa de alokarama isam-bolana ireo. Tena miteny anao zany a. Izy ihany no miteny teo 29 octobre 19 novembre mbola tsisy chiffre réel. Araky ny filazana ozy izy 700 olona maty tany hoahatra. Tokony ho kivy amin'izany zavatra mitranga zany sa ahoana? Tokony ho kivy tsika. Zaho aloha tena tsy afeniko fa tena kivy tanteraka. Tena kivy a. Tsy hoe nitolona atsika amin'ny mahakivy a. Tsy nitolona ataontsika amin'ny mahakivy a. Fa tena lasa gangrène le blingy sy le fihetsiketsehana fotsiny. Manao fihetsika madio lamba, kravaty, fihetsika tsara bika miseho publika, fa finalement derrière rien. Plaiboskikina. Tena kivy a. Ary ny tena gravy amin'ity zavatra ataoko ity de zao. Le olona nieritreretiko namana tafido anatin'le piège-n'le oisivité de tsy fanaovana ninona zany. Ny andralahy manko oisivité payante. Zany hoe zalahy zany mandray vola isam-bolana fa finalement tsisy ninona ataony. Tsisy. Droit de l'homme hoy nefa mireny ny ankizy. Mihina mitady kirarony ny ankizy. Ry Paolo nahazo poste tonga de efa nangina. En BNGRC ao, nangina. Tena marina. Kivy ianao, tena kivy tanteraka ary mila mivavaka mafy reto tsika. Tena marina. Mila mivavaka mafy tsika. Fa raha zao no mipitohy a. Na maty taranaka raha. Maty karangana ary malagasy io. Tsara raha indro mpitondro. Tsy indray mandeha tsika ny indro teto ny angavany andro ratsy le ndana any amin'ireo faritra ireo mihitsy aloha mipetraka ianao.
fa ianao zany razon-damosy kosa. Tena zay aloha samy mandinika ataoly a, dia maka saina aloha matory tsara, dia mivavaha tsara amin'Andriamanitra fa raha izao no mitohy a, tsy lasa lavitra mihitsy tsika. Tena tsy ho lasa lavitra tsika. Tsy napoziko hoe hiakatra ambony be ohatran'izany ary mbola tsy hafeniko a. Rehefa miresaka an'io atsimo io dia tena mivoto fo foana ary farany angamba tsy hiresaka an'azy io satria tezitra foana isaky ny avy miresaka an'azy io satria tena tsy hafeniko fa tsy tena tsy zaka ny saina e. Raha olona mbola hoe olombelona foana ianao, tsy mahataty an'ireny sary ireny ianao, tsy mahataty an'izany ianao hoe ilay olona efa presque 20 jours depuis 2-3 mois zao tsika mitatatra teto. Fa ny zavatra mitranga dia zao oeraoera fotsiny mandeha. Ndao felomatolo tompoko. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Levez les mains et demandez l'Esprit du Seigneur. Oh, Dieu, il lâche. Je difficile, où ça gueule, ça va.
Timothy will sing now. I'll be there too. Oh yeah. To carry you all. Sini satakan saya pandan. The reason why we miss a call. The lies ain't now, but now he's out, he's out. I'm what I got to, and not the you, but to it now. Man try to fool, to be quiet on his own. Fumble easy, cause they teach me as I know. Ciao, to be quiet on his own. Easy to feed cause I shine at night, all alone. Fighting a wound, I'm you that I've been dry. Fighting easy for now, underneath the door. All comes I, you got his eye. Babilônia's rising fall. It's easy fall, contra nimpoto.
And finally, see, I'm finally visited young me. Do my hiding down and leave. Johnny's out for moonlight please. Cause it did turn me in and all. Johnny's out. He's in no pity. His eyes shine a night, heaven love. Oh, she's like it's on, Johnny too is out. Mettez à mi tuerani, you know, you know. Tapitra eo. Zay ny tatansika antsika raha-pitso.
izay tononkiro zay. Affaire personnelle ny pompo zay fa lasa affaire-pirenena ilay izy amin'izao satria raha nisy olona miprometera fitiavana ho an'ny vahoaka malagasy dia izany Andry Rajoelina izao. Fa tsy natolona anao ny fitiavany fa natolona ny tenany. Mandram-peo natao tompoko. Veloma, mandram-peo anao.